Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime à lève l'avenir. Uprime manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Isan'ny firenena araiky amby 20 amin'ny zato ny taky ny fialan'ny tafika rosiana Ukraine Madagasikara raha ny latsabato nandritra ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana omaly raha nanamafy ny tsy fiandaniny eo amin'ny ady amin'ny rotota atrangy ny fitondram-panjakana malagasy hatr'izay mampametra-panontaniana ny fanapa-kevitra ny raisina hoy ny manampahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena fanapa-kevitra izay misy fifandraisana amin'ny fitadiavan'ny fanjakana famatsim-bola amin'ny fifidianana raha ny fanazavana. Nitsidika ny Europa ankehitriny ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miary miaingy manatrika ny fivoriana iarahana amin'ireo mpikambana eo anivon'ny international démocrate centriste aty Afrika tanterahana ny Portugal ary toy any Bruxelles Belgique andray anjara amin'ny Africa Political Outlook izay iriasahana ireo fanambo mikasika ny fahaiza mitantana aty amin'ny kontinanta afrikanina ireo fotoana ireo izay ionany amin'ireo tompon'andraiky mpanjakana mpiantsehatra ara-politika sy ara-toekarena ato Afrika sy manerana izao tontolo izao. Tompona ndraiky mpanjakana maro ankehitriny no manao ny asa fitrandrahana renan-kibon'ny tany indrindra ny seha-piariana volamena manomboka amin'ny fitrandrahana hatramin'ny fanondranana anjakan'izy ireo ary ampiary ny fahefana am-pelatanany sy ny kolikoly amin'ny endriny maro raha ny tatra nataony OSI na ny organisation de la société civile sur les industries extractives nandritra ny atrikasany arahan'izy ireo tamin'ny Transparency International androany. Tarby mitondra herinaratra ho an'ny tontolo ambanivohitra marefy 20 kilometatra no nangalarin'ny olona ka navadiny vilany amidy. Sarona ny tambazotra ka olona 12 no natolotra ny fitsarana omaly ary nahiditra ponjavonjy maika. Tafaporitsaka ny olona 3 izay tena atomikotrika izao alatra be vava izao. Any ivelany, marefy 2 metatra ny alalin'ny ranomandry ao avaratra États-Unis amin'izao fotoana. Voakasika indrindra amin'izany ao Californie tranga izay tsy mbola nisy tao anatin'ny 30 taona raha nambariny ireo tompon'andraikitra any an-toerana ary ho avy hatrany ary ny andinindinindreo. Zoma fa 13 ny volana febroary taona 2024 manatra ny ary apatomboka lasety mkovavy tonga soa indray tamin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ampanajana tanteraka no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany vavao nisongadina avy hatrany dia isan'ny firenena araiky amby 20 amin'ny zato ny taky ny fialan'ny tafika rosiana Ukraine Madagasikara raha ny latsabato nandritra ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana omaly raha nanamafy ny tsy fiandanina manoloana ny ady eo amin'ny rotota atrangy ny fitondram-panjakana malagasy hatr'izay mampametra-panontaniana ny fanapa-kevitra noraisina hoy ny manampahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena fanapa-kevitra izay misy ifandraisany amin'ny fitadiavana famatsim-bola amin'ny fifidianana raha ny fanazavana Yves Richard. Miovaova ny toeran'ny Madagasikara manoloana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia tao anatin'ny herintaona katroka raha tsy nanaiky ny latsabato nataon'ny minisitry ny raharaham-bahiny teo aloha Randriamandratorisara izay nanameloka ny fananiam-bohitra nataon'ny Rosia any Ukraine ny Praiministra sy ny filoham-pirenena ka nitarika ny fanisorana azy tamin'ny toerany 12 Oktobra 2022 niova hevitra tanteraka ny fitondrana izay nitaky ny fialan'ny tafika rosiana ny Ukraine indray raha ny latsabato nandritra ny fivorian'ny firenena mikambana omaly fanapa-kevitra izay misy fandraisana amin'ny fitadiavan'ny fanjakana famatsim-bola amin'ny fifidianana ka antony fiandaniana amin'ny tandrefana hoy ny manampahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Ty vototsika ty 141 misy a Madagasikara eo tokony 140 io ohatra fa 141 fa no nitsindry le vocabulaire nampiasainao teo tsy maintsy ary tsy manana alternative tsika fa tsy maintsy miandany any amin'ny hevitry ny firenena matanjaka amin'ny ankapobeny indrindra araka n'le voalazanao teo hoe tsika amin'izao fotoana izao anatin'ny période préélectorale tsy maintsy mijery zany tsika ny mpamatsy vola ny firenena dehibe zay afaka anohana n'io fitondrana io na tsy anohana n'io fitondrana io.
Ny 4 febroary 2024 raha iverenana no nanambarany filoha Rosiana ny anatanterana ny opération militaire spéciale atao Rosia maro ny foto-drafitrasa sy ny famozanaina tao anatin'izay herintaona katroka izay raha ny taremarika navoaka ny état-major norvégiana ny 12 janoary 2024 mahery ny raetsy ny miaramila ukrainiana lavo sy naratra raha toka mitovitovy amin'izay ihany koa ny tafika Rosiana. Ankoatra izay 17 ny sivily maty raha toka 7 sy 500 sy ray alina ireo naratra araka ny atotanisa avy amin'ny firenena mikamana ny 3 janoary 2024 itony ny ady hiamafy ny fasimbana foto-drafitrasa ary itomy ny famozana ain'olona raha tsy misy ny marimaritra iraisana ankehitriny. Isan'ny tokony jerena ny protocole de Minsk ny 5 septambra 2024 ny katsaka ny fampitsaharana ny ady ao Donbass izay isan'ny fototry ny ady ao Ukraine sy Rosia. Firenena raiky amby 70 no nankatony ny tokony hialan'ny tafika Rosiana ny Ukraine nandritra ny latsabato omaly 7 ireny tsipaka ary 13 no tsy naneho hevitra. Fananome toromarika amin'ny tsy tokony hamatsiana ara-bola ny fifidianana filoham-pirenena 2024 avy izao ny ONU araka ny tatitra izay nivoaka anton'izany ny aya manoloana ny mety ho lazan'ny firenena mikambana aorian'ny fifidianana manentana ireo solotena eto Madagasikara tsy hanolotena matsy vola mivantana amin'ny fifidianana 2024 araka izany ny ONU. Fanadiadiany fitsino kolona. Araka ny lahatsoratra an-gazety izay navoaka ny Africa Intelligence nisy ny tatitra izay nataony ONU na ny vondrona iraisam-pirenena mikasika ny antontsy sy ny famatsim-bola mandritra ny fifidianana eto Madagasikara. Araka ny toromarika ny ONU manentana ireo vondrona ifotony sy ny solotena eto Madagasikara izy ireo tsy hanolotena amin'ny famatsim-bola mivantana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Anton'izany raha ny fanazavana ny aiay manoloana ny endriky ny ONU eto Madagasikara. Raha ny voalaza hatrany nanao tombana mikasika ny filana amin'ny vola entina anatanterahina ny fifidianana eto Madagasikara ny sekretera jeneraly mpanampy eo amin'ny departementan'ny politika sy ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny ONU i José Marie Di Carlo ny taona 2024 tao aorian'ny fanadihadiana izay naharitra 2 taona tapaka fa tsisy ny famatsim-bola mivantana sy ara-teknika amin'ny fifidianana ho avy. Araka ny fahitan'ireo vondrona ifotony manoloana izany tapaka fa hisy ny famatsim-bola ireo fanomanana sy ireo atrikasa momba ny fifidianana. Izany ny fiomanana hiatrehana ny fifidianana no anampin'izy ireo ary tsy misy ny famatsim-bola mivantana mandritra izany. Misy ohatra ny lesoka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana. Manaprofy izany ity tatitry ny ONU ity izay mametraka ny aiay amin'ny lazan'izy ireo eto Madagasikara amin'izao fotoana indrindra ny zavatra hitranga aorian'ny fifidianana. Famitsidika ny Europa ankehitriny ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga manatrika ny fivoriana iarahana amin'ireo mpikambana eo anivon'ny international démocrate centriste aty Afrika tanterahana any Portugal ary toy any Bruxelles Belgique. Andray anjara amin'ny Africa Political Outlook izay iresahana ireo fanampy mikasika ny fahaiza-mitantana aty amin'ny kontinanta afrikana. Ireo fotoana ireo izay hiaonany amin'ny tompona andraikitry mpanjakana mpisehatra ara-politika sy ara-toekarena ato Afrika sy manerana an'izao tontolo izao. No tanterahana androany tany Lisbonne Portugal ny fivoriana mikasika ny demokrasia eto Afrika iarahana amin'ny IDC na ny International Démocrate Centriste. Isan'ny nandray anjara tamin'izany ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny mampikambana feno azy ao anatin'ny IDC. Ny filoha nasionaly ny antoko azo Andrinanarivelo no nitarika ny délégation tamin'izany. Ny fampiasana ny teknôlôjia ho fampiroboroboana ny demokrasia eto Afrika io no voaboasin'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ny fandraisam-pitenenany. Fotoana izay nitondrany ny vinany antoko amin'ny kontinanta afrikana ho amin'ny lavitrezaka indrindra ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao mandritra ny fikirakirana ny sotram-pifidianana. Tsy ahivina isan'ny efa notakin'ny antoko malagasy miara-miainga ambolana maro izay amin'ny fifidianana izay ho tanterahany eto Madagasikara ny fametrahana ny sarin'ny olom-pirenena miaraka amin'ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana iantohana ny mangarahara sy anamorana ny fanamarinana ataon'ny tsirairay. Amin'izay fotoana afaka anamarina na ao anatin'ny listra na tsy hatramin'ireo olom-pirenena tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Isan'ny nanamarika tamin'ny kabaran'ny filoha nasionaly antoko malagasy miara-miainga ihany koa ny nilazany amin'ny hoe tsy misy ny demokrasia raha tsy misy ny fifidianana fa afaka misy fifidianana na tsy misy aza ny demokrasia.
Isan'ny nanatrika ity fivoriana ny tanterana tany Lisbonne Portugal ity ny filohan'ny République ny Guinée-Bissau sady filohan'ny Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest na ny CEDEAO, Umaro Sissoko, ny Premier ministre ny Cap Vert Ulysse Correa izay sady filohan'ny IDC aty Afrique ary ny lehibe ny gouvernement ny Sao Tomé Principe Patrice Trovoada. Ankoatra ity fivoriana teo anivon'ny IDC ity, nisy ihany koa ny fionan'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga Ajo Andrenanarivelo tamin'ny filohan'ny voameran-draraham-bahiny ao amin'ny antermera-pirenena Frantsay Jean-Louis Bourlange. Teo ihany koa ny fionany tamin'ny mpanangana ny fikambanana Nouvelle Frontière izay sady mpanorona ny Corsair Jacques Maillot, nifantoka tamin'ny fampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara sy ny fampivoarana ny fifandraisana anabakabaka ny fionana teo amin'izy ireo. Ity fotoana ity izay niaona ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga tamin'ireo tompona raiky mpanjakana, mpisehatra ara-politika sy ara-toekarena avy eto Afrika sy manerana izao tontolo izao. Aorian'ity fionana eto Lisbonne ity, itoy Bruxelles, Belgique, ny dian'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga ary andray anjara amin'ny Africa Political Outlook izay iresahana ireo fanamba mikasika ny fahaiza-mitantana aty amin'ny kontinanta afrikanina. Lohevitodiniana amin'izany ny hoe 2024 fahaiza-mitantana, fametrana ny demokrasia ary fanomafisana ireo androm-panjakana aty Afrika izay andraisana manam-pahaizana sy tompona andraikitra ara-politika sy ara-toekarena avy eto Afrika sy manerana izao tontolo izao anjara ijerena hevi-baovao mifanaraka amin'ny toetrandro isorohana ireo krizy. Ho fanomafisana ihany koa ireo rafitra ara-demokratika anatsarana ny fahaiza-mitantana aty amin'ny kontinanta afrikanina. Iarandray anjara amin'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga amin'izany ny solombavambahoaka ny Belgique Bertin Mampaka, eo ihany koa ny solombavambahoaka ny République démocratique ny Congo, ny ministre ny raharaham-bahiny République centrafricaine, ny filohan'ny Parti des démocrates pour l'espoir no sady ministre guinéana teo aloha. Raha ny fantatra ho avy anatrika izany ihany koa ny Premier ministre tchadiana ary izy no anao ny kabary fanokafana mandritra ny fotoana. Hita avy amin'izao fitetezan'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga Ajo Andrenanarivelo izao fa tsy mionona fotsiny amin'ny fitetezam-paritra izay ataony ity lehibe n'antoko ity fa mitety ireo kontinanta hafa ihany koa ampivoarana ny vinany sy hitondrana ny heviny mikasika ny Madagasikara sy Afrika. Tompona ndraiky mpanjakana maro ankehitriny no manao ny asa fitrandrahana ery anakibon'ny tany, indrindra ny seha-piariana volamena. Manomboka amin'ny fitrandrahana hatramin'ny fanondranana, anjakan'izy ireo ary ampiaro ny fahefana am-pelantanany sy ny kolikoly amin'ny endriny maro. Raha ny tatitry ny OSI na ny Organisation de la Société Civile sur les Industries Extractives nandritry ny atrikasa ny arahan'izy ireo tamin'ny Transparency International androany. Na tsy mbola miverina amin'ny laonina aza ny asa fitrandrahana volamena tao aoriany ny noty nampitsarana ny fanondranana ny volamena ny 12 septambra 2024 misofoka mangina manao ny asa fitrandrahana hatramin'ny fanondranana ny vokatra ireo tompona andraikitra samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena araka ny fanadihadiana nataony firaisamon'ny pirenena manaraka akaiky ny seha-piariana arenakibon'ny tany. Ny zavatra tena nisongadina zany le fidiran'ireo tompona andraikitra zay efa manana ny asany. Indrindra nisy mpitondra ao misy olom-boafidy ao misy mpiasa-panjakana ao zay mbola manao an'le sehatra volamena amin'ny fitrandrahana hatrany amin'ny resaka fanondranana ka mampiasa ny fahefany ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka manjary manimba le seha-pitrandrahana zany le sehatra misy ny lasa simba satria feno fanapara-pahefana ao anatiny, feno fampiasana ny fahefana eo amin'ny tsizy de manjary le vahoaka tokony azo tombony lasa tsy mahazo tombony ao anatiny. Tsy misy afa-tsy ny fametrahana ny tsenam-bolamena no ahafahana mandrindra ny sehatra sy manavitra azy eny am-pelantanan'ireo tompona andraikitra mifeny seha-piariana ireo. Takina ihany koa ny anarany fanjakana fepetra azona hors propre, satonany ny tsy fampiasana jajatsy am-potoana sy ny tsy fidirana anaty zavaboary amin'ny fitrandrahana. Dingan'izay tokony atao mialohan'ny rosoana amin'ny famadihana ny volamena ho hors monétaire izay kasainy ny fitondrana petraka. Le hors monétaire ane de ma hors monétaire anazy de hoe vita ohatra 200 grammes ohatra lizy de vidina ataontsika hoe $1000. Zay nge le hoe mampiditra vola kitapo am'izay le izy. Entiny eto amintsika le izy de misy mividy hoe $1000 mividy le 200 grammes natao. Dikan'izay avy hatrany de misy devise miditra amintsika. Rehefa miditra le devise mazava ho azy fa miasa lamane ny ariaritsika. Ary zay zany ny fahitako azy le tena tanjony ny mpitondra tao anatiny fa ny atongavana am'izay mety mbola tsy vita moramora fa mbola mandala am'izay rehetrarehetra voalaza teo zay fa mbola tsy indriko ihany hoe raha tsy
ahodiny eto amintsika io ka ivadika an'izay rehetrarehetra zay sarosarotra ihany a nahazahotsika tombony. Ilaina raha ny fanazavana trany ny fanavaozana ny lalàna mifeny sehatry ny arenakibony tany sy ny politika pirenena momba ny miraleta ahafahany vondrom-piarahamonina marefo miaro ny zony sy mitaky ny tamberina ndraikitra amin'ny fitrandrahana raha ny zava-misy ankehitriny antonany maro no tsy mivoaka ny permis ny code minier tsy tantaratra ihany koa ny fitsinjarana aradrary ny tamberobidy avy amin'ny fitrandrahana makaza marina araka izany ny tondrana ny sehatry ny arenakibony tany ankehitriny. Fa noho ny sakaraizay nataon'ireo mpitandro ny filaminana tsy totosany hetsika fifampiarabanana hatratry ny taona tetsy amin'ny Magro Beoririka izay saika ataon'ireo mpikambana eo anivony Antoko Timma eto Antananarivo renivohitra. Araka izany nafindra teny Belair ny hetsika nambarin'ireo solombavam-bahoaka fa ny Prime Ministre Tse Christian no ambadiky ny baiko amin'ny fanakanana ny hetsika izay ataon'izy ireo. Teny anterany Henri Florian. Tsy navelan'ireo mpitandro filaminana hatramin'ny farany. Ny fidiran'ireo pomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny Antoko tiako i Madagasikara. Raha nikasa ny hanatanteraka ny hetsika fifampiarabana. Natratrarina ny taona vaovao tetsy amin'ny Magro Beoririka izy ireo tamin'ny ity androany ity. Naharitra ora maro ny fampiresana sy ny fifandresien-dahatra teo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ireo mpitandro filaminana ny mba hamelana malalaka azy ireo hiditra ny anivon'ny Magro. Nanamafy ireo mpitandro filaminana fa tsy nazahoana lalana avy amin'ny prefektura ny hetsika izay kasena no natao. Ary zay no antony nanakanana azy ireo tsitra amin'ny toerana. Taorin'io nandray fanapahan-kevitra ireo solombavam-bahoaka ny hanajanona ny hetsika teny an-toerana ka ny taon'ireo vahoaka mpanarady azy hoe nanivony foibe toerana ny Antoko Timma teny Belair. Nambaran'ny solombavam-bahoaka voafito tao anivon'ny boriboritany fahadimy fa ny Prime Ministre zay lehibe ny gouvernement izay efa nanaovan'izy ireo ny fitsipaham-pitokisana no manao ny fomba rehetra hanakanana izao hetsika izao. Reny sakasakana atao zao mahagaga amin'ilay mpitondro nefa 5% izay solombavam-bahoaka ao anatin'ny 5% no efa mitsipaka n'io Prime Ministre ankehitriny io. Izy nefa ny mbola manome baiko amin'ny tompona raikitra voalohany ny fitantanana raha-panjakana azy manakatsakana antsika. Tsika efa nandamina efa nanomana efa nanome toky azy ireo hoe anao hetsika pilaminana izahay. Nefa moa dia zao mazotsika izao araka ny teny presidente hoe eto dia tsisy anaiky ho ataonareo toy izao foana. Tsy misy anaiky an'izany eto. Tanàna president Ravalomanana, tanàna filohantsika. Raha aman-dreny malagasy filoham-pirenena teo aloha zany ary tanànan'olona manokana. Fa maninona sakatsakana lava toy izao izahay e. Tonga tena terana ihany koa ny filoha nasionaly ny Antoko Timma ny tafasiny ao tamin'ireo vahoaka. Nambarany fa tokony hiditra ao anatin'ny lisy fifidianana ny tsirairay mba ahafahana maneho ny safidina amin'ny fifidianana izay filoham-pirenena amin'ny fahasivy ny volana Novambra ho avy izao ny fiodinana voalohany ary ny 20 Desambra kosa ny fiodinana faharoa. Soraty ao anatin'ny listy mpifidy any anaranao dia izy zany le olona dia amin'izay anao afaka mifidy efa tonga fotoana fa joko dia nda hifidy mbola zaika mbola misoratra anarana aloha. Raha tsy voasoratra ao anatin'ny listy mpifidy anao dia tsy ho afaka andatsabato akory na dia ty andada dia tsy ho afaka ilatsaka fidiana akory nanao sefokotany ary tsy ho afaka dia tsy ho afaka ho tendrena mpikambana amin'ny bureau fandatsaham-bato akory. Ankoatra ity fotoana androany ity mbola nao hetsika tahaka izao ihany koa ny isaky ny boriboritany rehetra raha ny fanazavana. Dia ny ihany koa no anakatonantsika ny tapany voalohany fampahalalam-baovao. Rehefa avy eo miverina anatin'ny tapany faharoa ary atsidika dia ny ity fa anambahiny isika rehefa avy eo ary aorian'ny doka fohy. Ta télé fibrée. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 milliards TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Reko fa afaka baky anao rasefo ianatra izy mbola tsaiko aloha atreto mieritreritra hoe amin'ny fianarana any tsy mena mitaha amin'izany ny prime zany ny orinasa ngeza ary matokazy tena mora paraka zay mora ny écolage ny prime tamin'ny 2007 defa nisy donc azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flaire BTP fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantan'orinasa mba vainty za te hanao commerce marketing
de inona nitsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa za mionina amin'ny voté 3 misy iprime doly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa zatrara dokotera professeur magistrat sekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolamboto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa jusketaka lasa radoko enao sisanendrasana fiza efa tao iprime raha te ho tafa ohatranay zao investissez dans une valeur sûre choisissez iprime à lève l'avenir. Isorana trany ianao mbola manaraka ny fampahalalam-baovao mamerina ny arabo tonga soa indray ary ato anatin'ny tapany faharoa mahakasika ny rivo-doza Fredy avy hatrany dia niakatra 7,7 hatramin'ny androany ireo trabona amin'ireo faritra misy 7 nandalovan'ny rivo-doza Fredy eto Madagasikara raha nitatitra navoaka ny avy eo anivon'ny BNGRC ny ariva teo. Isan'ireo niara-ny fahasimbana betsaka ny tao amin'ny distrika ny Mananjary ao amin'ny faritra Vatovavy ny andrasana ny filoha ny tany an-toerana ny fizarana ireo fanampiana avy amin'ny fanjakana. Abraham Randriamanana. Telo andro aty aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Fredy tany amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara mijanona ho 7 ireo namony ainy ary mitotaly 7,7 ireo trabona hatramin'ny androany raha natota anisana voaka ny avy eo anivon'ny BNGRC. Trabona izay mitsinjara amin'ireo faritra 7 toa ny Vatovavy, Fitofinany, Atsimo Atsinanana, Matsiatrambony, Menabe ary Amoromania. Ny faritra Vatovavy sy Fitofinany amin'ny ankapobeny no nahitana ireo trabona betsaka indrindra. Misy 7,940 ireo trano falafana ahitana fahasimbana, raha toa ka 7,940 ireo potika tanteraka. Niara-ny fahasimbana nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza Fredy teo anivon'ny CEG Mananjary, niongotra ny ankamaroan'ireo tafitrano ireo trano fianarana. Itsankilany ny andrasana ny fitsidiana nataon'ny filoham-pirenena androany tany Mananjary ny fanombohana ny fizarana ireo fanampiana avy amin'ny fanjakana nateo aza ny fahatongavan'ireo fanampiana mialotany an-toerana. Ankoatra izay, miverina amin'ny voninandro fahavaratra ankehitriny eto Madagasikara raha nambarany avy eo anivon'ny Meteo Madagasikara nanamafy ny mpamantatra ny toetrandro fa tsy akasika ny Madagasikara ary tsy ampiovan'ny toetrandro eto amintsika ilay rivo-doza Enalao amin'ny ranomasimbe Indiana izay mikisaka mianatsimo ary olevina an-dranomasina tao anatin'ny andro avy. Nanaitra ny mpitondra fanjakana ny amin'ny tokony hijerena manokana ny mahakasika ny solika ho tsy miroro indray ireo fikambanana maro samihafa amin'izao fotoana izao ahafahana mamany olam-bahoaka amin'ny lafiny maro samihafa ny fitrandrahana aradrary ny solika ho tsy miroro saingy tsy manampy ny havana amin'izany ny fanjakana ho ireo mpisehatra amin'ny lafiny angovo. Henri Florian. Vesatra goavana ho an'ny firenena malagasy ny fanafarana solika avy ivelany. Voatery miankina amin'izany avokoa mantsy ny fahafahana mampandeha ny raharam-pirenena eto an-toerana toy ny fakaran'ny vidy-solika izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka no sady miteraka olana goavana ihany koa ho an'ny orinasa jirama. Ho antsika eto Madagasikara mbola mety ho vaovao izany olana izany raha ny nambaran'ireo mpiariny jon'ny mpanjifa sy ny teknisianina miantsehatra amin'ny lafiny angovo afaka hanavotra antsika itsy miroro raha toa ka voatrandraka ara-dalàna. Tsy hijerena distrika intsony izany fo izy toy ny distrika ny Tsororomandidy na Metrano na Morafeno fa ny faritra 30 mihitsy aza. Izay zany no mahatonga le falairana hoe alefaso io tsy miroro io andreo flo ny zay olona hitondra koa zay flomba olany eo zany amin'ny manaraka eo dia reny tokony fanamby reny hoe raha ohatra ka tena vitanareo dia zany reny zany tokony fanamby apetaka hoe tena alefaso tokotra io ilora tsy miroro io tokony atao fanjakanay zany hoe ary tena zava-dehibe ho an'ny firenena fa indrindra le toerana le faritra zay akaiky amin'ny elan'io toerana io any amin'le faritra zay misy an'io toerana iny zany ny verina fa tokony hisitraka voalohany zany hoe rehefa ohatra ka mavita ny lalana ny miena ny vidin'ny solika mahatsara ny fahefa-mividy ny vidim-piainana zany mba metsara zay tena tonga dia voalohany dia zareo any aloha any amin'ny akaikin'iny any Abemara iny zany tonga dia efa mba akaikikaiky zany mba tonga dia mba misitraka akaikakaina mba misy taberina ndraikitra mba azo an'le vahoaka amin'ny toerana iny aloha zay akaiky ary zay tena zava-dehibe amintsika hoe rehefa misy zava-pitrolio dia alomba le vahoaka ny akaikiny any aloha zany mba mahazo sy misitraka n'ilay zava-tsoa anatin'ireny arenantsika rem-pireneny ireny avy eo mahazo amin'izay ny hafa iran'ny Madagasikara iran'ny nosy. Tokony ho ataon'ny filoha fanamby ihany koa izay olany eo
ny mahakasika ty tsy miroro ity raha ny nambaran'izy ireo ary fanahy mipetraka foana hoe ianareo zay latsaka filoam-pirenena io to fanamby io ary hoan'ny filoam-pirenena pirinasa ankehitriny efa nilesana taminay ohatra matory filoha dia mino zay fa tokony jerevanao anginy eo ato anatin'ity fito volana resahantsika ity aloha ny fifidianana fantany tsara mihitsy fantany tsara io zakio ary tamin'izay le mpanjifa tonga teny reny zany teny avoloana ny resahanay no vatana taminy eo mason'ny ministra samihafa sy ny tompona andraikitra samihafa teo dia nilesahana dia azony tsara fantany tsara raha io ary tamin'izay moa nilesahana le hoe misy engagement tokony nataon'ny Madagasikara zany tsy nataony zay nilazana tamin'izay fotoana zay ary efa manaiky an'izay moa zany Madagasikara fa mitoyany eo ny olona atsika iza ny blocage na inona ny blocage misy groupen'olona ve sa misy olona ve mahatonga an'io blocage zay tsy mino hoe filoam-pirenena blocage fa misy olona hafa fijerina azy zay izy andrasana araka izany hijereva ny fanjakana ny ambarimaritra iraisany eo anivy ny moronasa Madagasikara olona sy ny fitondram-panjakana mba ahafahana mamaha ireo olam-bahoaka maro samihafa amin'izao fotoana izao. Manodidina izay fitrandrana izay hatrany dia mitaraina manoloana ny fitrandrana fahasamaintsy ao amin'ny commune Ampasinapona district Antolanaro ankehitriny ireo mponina tsy mifanaraka amin'ny fampanantenana natao azy ireo mialohan'ny fanatanterahana ny fitrandrana ny zava-misy ankehitriny miaina anaty fahasahirana ireo mponina ary tsy misitraka ny tamberimbidy avy amin'ny fitrandrana raha ny fanazavana. Ny taona 2024 no nanomboka ny fitrandrana fahasamainty tao amin'ny commune Ampasinapona district Antolanaro. Nandritra izany tsy hita taratra hatreto ny vokatry ny fisian'ny fitrandrana amin'ny fiainana andavanandro ny mponina raha ny fitarainan'izy ireo izay tsy nety ny soetare isan'izany tsy fisiana asa eo koa ny olana eo amin'ny sehatra ny fambolena. Samkememe eto da zero za eto ny samkememe na asa imo zay na asa telo vola zay na asa roa vola zay da zero za eta da sisy mahary da tena voron-tragno aby nanay io da tsy misy an'izay nanova namboary zay zay anokory amizay nanompianay nagnamboara tragno isa-tragno zay da tragno da matiaiko biasaty gnanay hanany io tragno da famite aby efa fizadiany misy aminay la bosy magnome volagny fokon'olona koa za raha izy da fa mandraragnaly manao antsoaviny amin'ny ijerena manokana ny fiainan'izy ireo araka izany ireo mponina manoloana ny fitrandrana fahasamainty anatin'ny commune misy azy ireo. Araka nefa natsidiko tany am-piandohana dia anambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny tsy alina ity dia ny mpanakanto Gae izy izay iray amin'ireo mpanakanto efatra goavana andray anjara amin'ny hetsika izay karakarain'ny good vibes na ny fampisehoan'ny taika eto Madagasikara raha ny marimarina kokoa izay atao amin'ny fahafolon'ny volana martsa ho avy izao etsy amin'ny palais des sports Mahamasina miarabanao Gae tonga soa eto amin'ny plateau-ny Cool TV. Ye miarabanao dia miaraban'ny olona mpijery rehetra koa amin'ity arivo ity. Araka ny fantatra ianao Gae anisan'ny mpanakanto sangany manana ny toerany ihany koa any ivelany indrindra anisan'ny efa nanafana lanonana goavana ianao ary nazahoana zany mpijery anyetsany anao hetsika eto Madagasikara ianao amin'ity hetsika fampisehoan'ny taika ity anahoana ny mety fisehoan'izay na mety zavatra hitranga. Ye misaotra anao amin'ilay fanontaniana. Ye izy ity moa somary hetsika namboarina tsara tsy improvisé zany ilay izy fa efa namboarina tsara efa ao anatin'ny fanomanana daholo za sy ny artista namako rehetrarehetra dia manareo tonga amin'io satria tena ho goavana ilay izy ohatran'ilay fatao any tany ivelany sy taty ihany koa. Inona no hoe zava-baovao entinao mandritra ny hetsika io? Ye araka le niteneniko teo moa efa ao anatin'ny fanomanana zay dia tsy ho teneniko eto daholo ny zavatra ho ataoko fa maro surprise be ao za tsy maintsy miaraka amin'ny ekipako rehetrarehetra miaraka amin'ny mpandi sy ny mpitendry koa dia misy zavatra tsara be no maninay ao. Manahoana mikasika ny tikena ny hoe tapakila ahafahana mijery izay fampisehoana goavana ataonareo izay? Ye le tapakila azonareo any amin'ny toerana masinina rehetrarehetra eto Antananarivo dia miaraka amin'ny ao amin'ny tranonkalako ticket place amin'ilay site iny azahoana billet koa le VIP angambany nefa tsisy zay fa ny ambin'izay mbola misy daholo. Zay indrindra afaka ahoana faniantanana satria mihazakazaka ny olona efa tsisy ny VIP manahoana
ino fanentanana kely ka zay mantsy le izy efa afaka roa herinandro zao le izy sisa dia malakilaky anareo mividy billet fa tsy mahazo eo tsony malakilaky fa mbola misy maromaro vitsivitsy maromaro mbola misy ny VIP dia le ao amin'ny fossa koa mbola misy dia ny ankoatr'izay mbola misy le VIP ihany nefa tsisy fa alève malakilaky fa efa ohatrany mandeha be ony le billet ao dia manenta anareo rehetrarehetra zany ho tonga amin'io lanonana io mbola manana fotoana kilitsika fa manitikitika anaka ono mety izy ve amin'io karazana fampiara-peo kely hoe zavatra miavaka sa hoe hoajanao anatin'le surprise allo surprise marana antsika azy ary mety manana fanentanana kely hafa ianao faraparany ho an'ny mpijeritsika voalohany indrindra aloha avy amin'io soirée io le 10 mars le izy any amin'ny palais des sports dia avy eo koa hoan'ny tsy mahafantatra anambo za gaeny anarako dia any amin'ny réseau rehetrarehetra za sy amin'ny YouTube sy ny rehetrarehetra aktsena kely manomboka amin'ny firy tokoa moa le izy manomboka amin'ny 9 le izy manomboka 18h fa alohan'izay raha tonga loloana ireo dia efa misy mozika efa misy DJ dia misy sakafo koa moany isaorana ianao gaeny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao dia amin'ny 10 mars zany fotoana antsika misaotra anao dia misaotra anareo rehetrarehetra ho any mbatondra zaka avy hatranytsika amin'ity vaovao ity dia Tarby mitondra herinaratra ao amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny 20 kilometatra no nangalariny olona ka navadika vilany amidy sarona ny tambazotra ka olona misy saraka 20 no natolotra ny fitsarana omaly ary nahiditra ponjavonjo maika tafaporitsaka ny olona telo izay tena atohikotrika ary ity alatra be vava ity fanadiadiny Lalora Koto Sarony zandary tao amin'ny brigade numéro mandroso ny tambazotra mpangalatra herinaratra olona 40 ny voaroiroy ka ny 12 amin'ireo no natolotra fitsarana omaly ariva tafaporitsaka ny telo izay lazaina fa atitony kotrika izao raharaha izao dia zay le lazaiko hoe sady amin'ny réseau mihitsy zany izy dia misy mangalatra zany dia misy manapatapaka an'izy dia misy manatsonika an'ilay izy dia rehefa voatsonika ilay izy dia hoentiny any amin'ny mpanao vilany dia mpanao vilany manao n'izy eo vilany dia avy eo averiny any amin'reto le olona mpangalatra reto indray dia reo indray mivarotra azy 20 kilometatra no refin'ny Tarby lasan'ny mpangalatra ireo 9 sy ray alina ariary ny vidiny iray metatra 120 kilometra zany 120 kilometra raha ataontsika metra dia 120 000 metra 120 000 metra ny vidiny iray metatra 16 000 ariary safia eo amin'ny 1 milliard 92 millions ariary no dépenseko amin'izao fotoan'izao zany dia zay zany zavatra very zay zany ny zavatra very dia efa manomboka mamerina an'io zay amin'izao fotoan'izao dia mery mandroso efa mirehitra nanomboka ny volana May 2024 nangalariny olona ny Tarby mitondra herinaratra amin'ny tetikasa Jirokanto fanazavana ny tontolo ambanivohitra amin'ny tapany avaratra ny faritra laotra mangoro izay miodidina ny farina laotra hatrany amin'ny Maheria tapany atsimon'ny commune na Morarano Krom commune ambanivohitra misy 20 ny voakasiky ny tetikasa ka ny vondrona Européenne ny mpamatsy vola miaraka amin'ny orinasa tsy miankina iray nanomboka ny taona 2024 ny tetikasa ka afaka nisitraka ny herinaratra vokariny toadranona Andrakobe sy Maheria ny ponina miezaka amin'ny fanarenana ny tetikasa ny tompona andraikitra ao amin'ny Jirokanto ary efa tafaverina ny famatsiana herinaratra ho an'ny commune na Mery Mandroso sy ny manodidina tetikasa tsy miankina amin'ny fanjakana ity famatsiana herinaratra fa tsy ny vondrona Européenne ity na izany angatahana ny tolotanana avy amin'ny Jirama ho fanarenana azy amin'ny maresaka avy any ivelany dia mirefy 2 metatra ny alalin'ny ranomandry ao avaratra États-Unis amin'izao fotoana voakasika indrindra amin'izany Californie tranga izay tsy mbola nisy tao anatin'ny 30 taona raha nambariny ireo tompona andraikitra any an-toerana fanampanazavana eo amin'ny sariny France 24 noho ny fisian'ny ranomandry mandrakotra ny tanàna ao avaratra États-Unis amin'izao fotoana sarotra ho an'ity fiaramanidina ao Dakota Atsimo ity ny sidina ngazana tanteraka seranam-piaramanidina amin'izao fotoana ary nofoanana avokoa ireo sidina atozany ny fisian'ny rivo-dranomandry manodidina ny 520 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora any Sioux Falls tanàna iray ao Dakota Atsimo hatrany tsy fakahitany fiarintsony ny lalana noho ny alalan'ny ranomandry mirefy 80 cm izay mampalantsatra ny fahitana sy ny fifamoivoizana
fifamoivoizana tahaka izany ty fiara iray tao Wyoming firenena iray ao avaratry Etats-Unis ity izay tsy voafehitsony ka nidovitra tamin'ny sisin-dalana ao Minnesota manahirana ny mponina ny fisian'ny ranomandry ireto farany izay tsy maintsy mangady ny ranomandry mba ahafahan'izy ireo mandeha ankilany manao matsoava amin'ny famerana ny fivezivezena ho fiarovana ny ain'ny tsirairay ny mpitandro ny filaminana ao avaratry Etats-Unis araka ny tatitry ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro ao Amerika mety hatratra latsaky ny 40 degré ny maripana ao Dakota Atsimo ireo tokantrano anarivony izay tsy misitraka herinaratra intsony amin'izao fotoana ny tafio-drivotra sy ny ranomandry izay mampivaingana ihany koa ireo fila rehetra mitondra herinaratra aritrandro maro ity tempête hivernale ao avaratry Etats-Unis ity mijanona ao an-trano avokoa ny akamaroan'ny mponina eo am-piandrasana ny fienany dia ny ihany koa no manakatona ny fiarantsika ho amin'ny tsian'io ity isorana fena anao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany samy mitombo amin'ny fahasoavana Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime à l'avenir. Naraina Tony, Fampalalambovo, miaraka tamni Uprime. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.